Jean Menjanary amin'ny radio Madagasikara iaravanao amin'ny fo ary ny fantatra moa zany dia hoe itoy divana faharoa eny fihaonana eo aminao sy ny folo teo aloha azonao ampahafantarina ny vahoaka malagasy ve ny tohan-kevitra ho tohananao any ho vahaolana ho amin'ny firenena sy ho tombontsy ho mpirenena. Hitantsika angambany fa efa roa amin'ny dimampolo taona zao no niverenany fahaleovan-tena. Zaho resy lahatra fa i Madagasikara dia tokony firenena anisan'ny mandroso indrindra aty amin'ny océan Indien. Betsaka ihany izay firenena ijiaviny izay fa ny olana ara-politika foana no manakorotana manembatsembana ny fampandrosoana ny firenentsika. Ao anatin'izay dia ny fo sy ny saina hoentina miatrika an'izany fihaonan'izany dia voalohany ho an'ny tenako manokana dia ny hoe inona ny vahaolana afaka hoentiko za filoha antetezana ankehitriny ho an'ny firenena ho an'ny Madagasikara. Vahaolana ho an'ny firenena, fanavotana ho an'ny boga malagasy, zavatra tokony ho matimatesana sy ho jerevana. Ny hafa moa dia fantatsika fa misy ny sasany dia ny tenany ihany no hitana satria hoe ahoana ny momba azy, inona no ahy, zay no zavatra malasa saina. Fa raha ho an'ny tenako dia matsoky fa hoe inona ny tokony anasoavantsika amin'ny firenena. Zava satria ny filoha teo aloha hatramin'ny androany zao hitenenantsika zao dia tsy manana zo na tsy mahafeno ny fepetra ahafahany hilatsaka ho filoha na ho candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka. Ny mikasika ny fodiny resaka zavatra hafa zay. Misy ny article fa efatra amby telopolo milaza ihany koa hoe ny engagement na ny zavatra tokony tanterahany fianakaviam-be iraisam-pirenena. Anisany miady amin'izany tsika amin'izao miteny zao aiza kosa ny fahafanampiana nomenareo sy ny fahampanantenana nolazainareo vao tanterahana ao anatin'izao tetezamity zao. Na zany naty zany aza nefa dia hitantsika ihany koa fa efa misy ihany kosa ny fanampiana maro azo avy any amin'ny banque mondiale ohatra efa misy maromaro ohatran'izay koa ny any amin'ny Union Européenne misy maromaro fa misy ny mbola miandry kely. Ao anatin'izay zany dia miandrotsika hoe inona ny toy amin'ny fanampiana rehetrarehetra fa ny zavatra tena goavana aloha dia ity efa navoaka ny senita ny daty anaovana ny fifidianana. Daty anaovana ny fifidianana dia ny akeny koa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ka io zany ninona valin-dinika atao any Seychelles tsy manakana mihitsy ny fikarakarana sy fizorantsika makany amin'ny fifidianana. Zay zany zavatra lehibe tsara fantatry ny vahoaka malagasy. Raha misy ny zavatra anatsarana lazaina hoe anatsarana ny datim-pifidianana iny, raha misy ny fifanarahana azy mety misy zavatra hafa hoe ny fomba mety afaka anarosoana anazy mety tokony tsisy olana zany fa ny morany aloha efa iny ny daty hoe amin'ny valomea no anaovana ny fifidianana ao atao amin'ny filohan'ny repoblika dia efa raikitra zany zay efa ao andalany ny fikarakarana sy ny fanomizana ny asa vita ny mikarakara rehetra ao anatin'izay fifidianana zay tsika. Andriamantoa mahapitonga tetezamitanao inona ny fanapahan-kevitra raisinao raha ohatra tsy misy marimaritra iraisana mihitsy antseseka satria raha ny fahitana zao tsy misy marimaritra iraisana. Ny zavatra mitranga ane dia ity tsika firenena malagasy ny miara-monina eto
mpanao politika dia anisany mandray andraikitra mandray anjara ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny zavatra angatahana mpanao politika ankehitriny dia ny fahendrena. Inona ny fahendrena azony ananany tsirairay avy. Ny fanapa-kevitra dia tsotra. Nanapa-kevitra tsika hiditra sy nanao sonia ny tondro-zotra iny. Zany hoe manapa-kevitra ihany koa tsika nanamiteraka ny tondro-zotra iny. Nitsika an'izay ny antony nanasiniavantsika ny tondro-zotra iny dia ny ahafahana mamoaka ny firenena amin'ny hoe mba hisiny ny fifidianana sy ny fifanimbiasam-pahefana araka ny tokony ho izy eto amin'ny firenena. Be dia be fa tsy tanisy eto ao anatin'izany ohatra hoe ny fifidianana dia tsy ny fitondram-panjakana intsony no mikarakara azy fa ny senita. Ao anatin'izany no hoe apetrao ny bulletin unique etc etc. Ao anatin'izay zany dia hoe inona moa zany ny zavatra ho alehan'ny Seychelles. Alehan'ny Seychelles dia hoe mety hisy ve ny marimaritra iraisana mba hisy ny fitoniana eto amin'ny firenena sy ho an'ny bahoaka malagasy. Raha ohatra ka sanatria tsy misy zay zavatra izay dia tsy manakana antsika iroso hatrany, iroso makany ary iroso any amin'ny fanavotana amin'ny firenena, zany hoe nisy ny fifidianana eto amin'ny firenena. Dia atrehantsika zavatra rehetrarehetra zay tokony atrehana manaraka amin'izay.